Zay ny amin'ny fa nitsidika ny foibe Akamasoa eny andralanitra eny ireo mpandihy vahiny ao anatin'ny Danse Avec les stars tamin'ity androany ity tsy ny fitsidihana no tanterahana fa nisy ihany koa ny fanolorana fanomezana ary ihany koa ny fampianarana mandihy andreo ankizy. Tsy mizara ny fahaizany ihany akory ny antondihan'ireto mpandihy avy any Danse Avec les stars amin'izao fandalovana eto Madagasikara izao. Tamin'ity androany ity dia nitsidika ny Akamasoa teny amin'ny Père Pedro izy ireo. Tamin'izany no nanazavany mopertiva tamin'ny taona 770 izy no tonga teto Madagasikara ary olona manodidina ny 4,904 no karakarainy eny Andralanitra amin'izao fotoana izao. Nilaza i Père Pedro teto fa tsy nisy nijery ireo olona sahirana maro tamin'ny nahatongavany teto ka izay no nahatonga azy nanangana ny Akamasoa. Araka ny efa fantatsika dia mpandihy malaza avy any ivelany ireto vahiny ireto. Mba nahazo ny anjarany amin'ny mety ho endriky ny fety ataony ireto ankizy ireto teto amin'ny Akamasoa androany. Tsy nahatao ihany koa fa dia mba nanampy azy ireo nandihy ireto ankizy teto amin'ny Akamasoa ireto. Tsy nandeha tanapoly fa dia nitondra ny voatsirambin'ny tanany ireto mpandihy avy amin'ny dépendance ireto, nafana tokoa ny fiarahana. Ampatsehivina fa raha pitso eny amin'ny CCIV ato amin'ny sivora alina sy ny alahady izao etsy amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny 4 ora no anaovan'ireto tarika dépendance ireto ny seho goavana amin'ny alalan'ny dia izay ho zaraina amintsika eto Madagasikara.